mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemiraba antsika ry avako malala tratra ity alakamisy fa 7 ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Apokalipsy toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aritako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe no mahagaga dia anjely fito izay manana ny vy fito farany satria ireny no ety mahatanteraka ny fahatezerin'Andriamanitra. Ary nahita fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo ary izay naresika afaka tamin'ny biby ity sy ny sariny ary nisy izany anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tanany lokangan'Andriamanitra ary mihira ny firan'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry izay manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsotoa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra ary iza ny tsy ankalaza anaranao Tompo fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Matetika firesakintsika eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fanazavana fa tsy de mora loatra akory ny manao ny heviteny ny bokin'ny Apokalipsy raha amin'ny lafiny maha olombelona io satria be loatra na maro be mihitsy ireo sariteny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Manamora ny famoahana kosa nefa ny hevitenin'ny Apokalipsy ny fifehezan'ny mpino ny bokin'ny testamenta taloha ary mbola hamarininy andinitsotra masina voalaza eto izany hoe ireo sariteny maro isan-karazany ireo sary tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia saika nolovana na nalaina tao amin'ny bokin'ny fanekena taloha. Dia arak'izany ity toko 10 ity sy ny teoriana mihitsy moa dia toy ny manazava ny andro farany. Mandray roa ny bokin'ny Apokalipsy na dia sariteny azy izy, betsaka sary ary izy, betsaka famantarana azy izy izay nentina nampahery ireo kristiana atao anatin'ny fanentsehana ho itsika. Satria na dia boky miafina azy izy dia boky fantatry ny olona tamin'ny fotoan'andro ny heviny sy ny lanjany satria tao anatin'ny fotoanan'ny fanenjehana mivaivain'ny vana kristiana izy no nosoratana. Noho izany dia tsy maintsy ho boky mpampahery izy. Itsika no mamaky ny bokin'ny Apokalipsy indraindray tsy azontsika dia ohatran'ny mety tsy mitondra ninina loatra ary amaha olombelona fa fanohitra amin'izany mihitsy ny bokin'ny Apokalipsy tena boky mpampahery, boky mampitraka, boky mampitodika ny olona bebe kokoa amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny maha-pino. Noho izany dia mandray roa ny bokin'ny Apokalipsy amaha boky fampaherezana azy dia miresaka be izy ny miainana amin'ny vanim-potoana ankehitriny, fijoroana vavolombelona amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Izany hoe ny ankehitriny mpino sy ny ankehitriny kristiana tamin'izany fotoana izany ihany fa ny ankehitrinintsika dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Nefa koa ny ho avy dia hita ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Zay maha boky faminaniana azy. Izany hoe ny ho avy zany dia hitantsika eo. Ny ankehitrinintsika dia mijoro vavolombelona isika, miaritra araka ny tenenin'ny Tompo izay maharitra hatramin'ny farany novonjena. Nefa koa ny ho avy dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Noho izany dia tsy afa-misaraka mihitsy io ankehitriny sy ho avy io ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Raha maka ny toko 10 isika dia mazava ny ho avy eto. Ny hoe ny ho avy dia hifarana izao tontolo izao ary ho avy nisy ny fahatezerin'Andriamanitra hitsara izao tontolo izao any am-parany any. Hanavaka ny marina sy ny tsy marina. Zay raha teo no hitantsika amin'ny andininy voalohany amin'ny toko 10 hoe io lay anjely fito izay mitondra ny loza fito izay hitsara izao tontolo izao. Misy isan-karazany moa lay loza fito zay ataontsika hoe manazava ny andro farany, ny hafanana be, ny fahoriana amin'ny endrika maro samihafa. Fa andehantsika ihany ka manomboka amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny andininy fahaefatra ny any am-parany any.
ny zavatra hitranga ny amparany any dia hoy ny bokin'ny apokalipsy hoe ny zavatra hitranga ny amparany any de nahita aho ranomasina fitaratra miaro afo ary indreo ireo ranomasina fitaratra ireo de ny tanany lokangan'Andriamanitra ary ny hira ny firan'ny Mosesy sy ny hira ny zanak'ondry. Mazava ho azy fa sary zany le ranomasina fitaratra. Inona moa le ranomasina fitaratra? Raha jerena zany dia ireo olona be lehibe, ireo olona voavonjy, ireo olona ao amin'ny tompo izay voavonjy, zay le dikany hoe nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra hoe andininy faharoa ndevaka tsika vakina mihitsy fa nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, zany hoe lay mpino zay toy ny afaka tao amin'ny afo, zany afaka tao anatin'ny fizan-toetra. Ranomasina zany de vahoaka be dehibe zay tony, zay le tahaka ny fitaratra azy nivoaka tao amin'ny afo, zany hoe avy nandalo fizan-toetra. Dia ho zany Jaona eto manao hoe ny fahitany Jaona zany hoe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fotoana farany dia isy vahoaka analikisa izay avy nandresy tamin'ny fizan-toetra ary ireo vahoaka ireo dia hira ny tanany lokangan'Andriamanitra ary hira ny firan'ny Mosesy manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to. Raha misy manamarika hoy Saint Augustin, raha misy manamarika ny fiainana any ambadiky ny fahafatesana na ny fiainana amin'ny fanjakan'Andriamanitra de zao anankiroa zao Saint Augustin. Ny zavatra tsy maintsy iso izy kanefa iainantsika ety ary iainantsika ny fanjakan'Andriamanitra de zao ny hira. Ny hira izy de zao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io de mivonona fa hira fifalinana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hira zany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hira fifaliana, hira fiderana, hira mampisy fahatoniana, zay ozy no anankiray zay ho hitantsika ny fanjakan'Andriamanitra. Ary asehon'ny bokin'ny apokalipsy eto hoe mihira ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny faharoa izy de zao koa ho an'ny olona tia sakafo de misy sakafo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tahaka ny zay fanoharany am'le hoe fampakaram-badin'ny zanak'ondry, zay mahatonga an'ilay tenin'i Jesosy manao hoe tsy hihinana tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsona, mandra-piaviny zay arahako misotro ny vaovao aminareo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay mahatonga an'ilay ao anatin'ny fotoanan'ny Eucharistie ny teny manao hoe santatry ny sakafo ny fanjakanao raha hatrizay. Zany hoe tena isy sakafo, fiaraha-misakafo mihitsy any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe tena misy fiombonana, misy fifaliana ao amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary fanjakan'Andriamanitra zay tsy isian'ny tebiteby, fanjakan'Andriamanitra tsy isian'ny tahotra, fanjakan'Andriamanitra tsy isian'ny fahoriana intsony fa fifaliana. Dia eto ary de hoy ny bokin'ny apokalipsy manao hoe tena zava-dehibe fa hira isika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Isan'ny zava-dehibe mihitsy amin'ny fiainan'ny fiangonana afaka malala ny hira. Itsika zany mihira ao am-piangonana, mihira amin'ny fiaraha-mivavaka dia toy ny misantatra ilay hira ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nisy teolojianina frantsay zay mpampianatra ny antsoina hoe hymnologie, James Lyon, mpampianatra ny ton faculte de théologie de Paris, momba ny ataontsika hoe hymnologie na mpianatra lava momba ny hira izy zany. Niaraka tamina faneraserakaika tamina vehivavy professeur Edith Weber zay mpampianatra miaraka matetika aminao publication, matetika miaraka mamoaka lahatsoratra izy mianadahy reo. Professeur Edith Weber zay mpampianatra tao amin'ny Paris Sorbonne, professeur émérite ny Paris Sorbonne. Izy taro de matetika miaraka mamoaka lahatsoratra momba ny mozika. Fa izay nanaitra ary afaka malala rehefa mamaky ny asa soratra izy ireo matetika dia asehony fa latsa-danja mihitsy ny fianarana momba ny hira ao anatin'ny fiangonana protestanta, indrindrindrindra ao anatin'ny fiangonana miteny frantsay na katolika io na protestanta. Izy manao hoe indrindrindra ny protestanta miteny frantsay, tsy any frantsay ihany zany io fa any amin'ny fiangonana
kristianina protestante amin'ny teny frantsay, ataovy any Sénégal, ataovy any Congo, ataovy any Burundi, ataovy any Benin, ataovy eto Madagasikara sy ny sisa rehetra, dia saika somary latsa-danja ozy ny fianarana momba ny fandalinana momba ny mozika. Ary nakaohatra mihitsy izy manao hoe ny fandalinana momba ny hira, momba ny mozika am-piangonana. De matetika raha mita amin'ny tany miteny anglisy na mita am'teny am'reo firenena, am'reo fiangonana kristianina miteny allemand na miteny frantsay na miteny anglisy, de latsa-danja be mihitsy. Ary marina tokoa zany reavako malala, satria rehefa mandalo ianao miangona na mivavaka am'reny fiangonana atao hoe miteny frantsay na miteny anglisy any ivelany reny, dia manadiady de hitanao fa samy hafa mihitsy ny mpampianatra mozika, ny mpitendry zava-maneno any amin'ireo fiangonana na protestante na katolika any Allemagne ohatra, de tsy hoe niofana manokana fotsiny izy ka mahay solfège na mahay solfara tahaka zany, izay betsaka ny mahay zany en Europa, na ankizy tsotra ary de mahay zany en Europa, fa lay hoe tena fifehezana n'lay zava-maneno tendrena maromaro. Ary mihoatra ny hoe de ny fandalinana ny teolojia, fandalinana zany hoe reo mpanentana, reo mpitendry zava-maneno, reo mpampianatra mozika, reo mpitarika korala, dia izao tsy hoe mahafehy fotsiny ny zava-maneno, mahafehy fotsiny ny fitaovana maro samihafa, ny karazana clavier isan-karazany, tsy hoe zay fotsiny, fa tena manana fifehezana mihitsy ny teolojia, ny fianarana momba ny sakramenta, ny katekisma, hatramin'ny fomba fanonana teny latina, teny anglisy sy ny sisa, dia saika ianarany reny, voafeny reny mpikirakira ny fianaran-kira, ny fitarihana korala sy ny sisa any amin'ny fiangonana miteny anglisy, miteny frantsay, miteny allemand. Sanatria tsy hoe manamaivana azy mety fihezahany aty amin'ny zanatany frantsay, fa teny manao hoe mbola betsaka ny ezaka miandry, ary hitatsika amin'ny toerana maro samihafa zany. Ary io no mahatonga ity professeur ataontsika hoe Didier Bertis nazava manao hoe vokatry ny tsy fahampian'ny fandalinana, vokatry ny tsy fahampian'ny fifehezany ireo fandalinan'ny teolojianina, satria na ny teolojianina mbatra zany ny mpitandrina, ny pasteur aty amin'ny tany miteny frantsay ozy, ny hymnologie na ny fianarana momba ny hira am-piangonana, ny hira am-pivavahana, mahatonga ny hoe lasa fefiky ny karazan-kira tsotra ny fiangonana, lasa fefiky ireo karazan-kira zay sy bakira zay raha tsorona amin'ny fomba fijery somary ataoko hoe orthodoxe, dia tototry reny lay maha izy azy ny hira am-piangonana. Tsy hoe tsara na hoe ratsy tsy zay ny olana loatra, fa ny hoe misy zavatra very, ary very tsy no alalinina, very tsy nandramana akory ny tsirony, very nefa zavatra tsara. Noka lay hoe tsy fahampian'ny fandalinana any amin'ny toeram-panomanana pasteur sy ny sisa rehetra. Ary amina ohatra anankiray zay niraisina dia any amin'ny fiangonana protestante any Congo tsika miresaka zao, dia saika lasa lavitra de lasa lavitra mihitsy ny fianarana momba ny antotsika hoe hira-piangonana na hira-pivavahana. Ary tsy diso zany eto Madagasikara afaka malala zany fomba fijery zany, fa tozary fefiky ireo karazan-kira na bakira izay mety ho vaovao, mety ho tsara, nefa koa mety tsy tsara ny hira-pivavahana sy ny hira-piangonana. Ary rehefa fefiky zay mantsy de miova ny fomba fijery, lasa miova ny fomba fijery ka manjary ty zavatra zay vaovao, nefa vaovao zay mety ho tsy mifanaraka am'ilay maha izy azy ny teny. Na inona de ambarany soatra masina zany fa zava-dehibe ny hira, ary hatramin'ny andro ny fiangonana voalohany dia efa nihira ny olona. Jean Calvin de nanazava manokana ny hoe aty amin'ny taona anelanelan'ny taona ataovy hoe 430 sy 500 ka hatraty amin'ny taona 540 sy 500 eo, zany hoe fonombola namolavola lay antsoina hoe institution de la religion chrétienne izy, na institution chrétienne lay boky voalohany zany. Nanazava izy ny hoe tokony ny hira am-piangonana dia reto ny manamarika azy, zavatra anankiroa,
voalohany de ny tonony ary ny faharoa de ny feony. Tsy hoe mahafinaritra fotsiny ny tono noho izy na malaitra ny sofina fotsiny feony, fa tena zava-dehibe mihitsy ny mampifandray ny tonon-kira sy ny feon-kira. Ary izay ozy ny tokony ho tombony fananany mpino ny salamo. Jean Calvin de entitra mihitsy ny fomba fijery manao hoe ny salamo de isan'ny tonon-kira tena tsara. Satria tsika ho izy sola scriptura zany hoe manaja ny soatra masina de tokony ataon'ny mpino, ataon'ny fiangonana ho zava-dehibe mihitsy ny hiran'ny salamo. Ary marina zany revako malala raha tarafina amin'ny tantaran'ny fanekena taloha. Ny jiosy dia tsy mamaky salamo ohatra atsika, tsy salamo vakina ohatra atsika mihitsy ny salamo jiosy testamenta taloha, fa salamo no iray. Tena hira ny salamo, firana ny salamo. Itsika moa very ny tonony ny feoany de vakitsika ny salamo, fa raha ny tena marina de firana ny testamenta taloha, firana ny jiosy ny salamo. Ary zay mahatonga Calvin miteny hoe inona moa no da iazakazahana hitady tonon-kira hafa, fa zao tsy tokony atao zava-dehibe ve ny tonon-kiran'ny salamo. Revako malala raha ohatra ka hitarafana ny fiainana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ratrizay ny hira, ka hitarafana ny fiainan'ny fiangonana fitohizany zany ny hiram-piangonana eto am'zao tontolo zao irahintsika, de zao zava-dehibe zany ny anjara toeran'ny hira ao anatin'ny fampiompavahana sy amin'ny fiainana kristiana. Ary izay no mahatonga manazava reto mpikaroka reto hoe aoka re ho ataon'ny fiangonana tsy ho ambanin-javatra ny hira sy ny firana. Afaka malala eto moa ny bokin'ny Apokalipsy de manantitrantitra izany mihitsy hoe mihira ny firany Mozesy. Ry fiangonana ry mpino ry kristiana iza tokantrano zava-dehibe ny fifehezantsika ny ataontsika hoe ny hira. Na manao fitaovam-bavahana ary tsika ny an-trano de mizara mihira. Be de be ny hira ao anatin'ny firana. Ataovy hoe ny hira protestanta. Misy firana be, misy hira be lehibe ao anatin'ny firana protestanta, fa vitsy ny hira haitsika. Ataovy hoe betsaka ny hira ao anatin'ny fiangonana katolika. Ny katolika moa voaingana, ny havana katolika voaingana no ataoko hoe vao tato anatin'ny taona vitsivitsy zay. Ny ataovy hoe ny diocèse n'Antananarivo izay neto nahazatra ny hoe nampiasa ohatra hoe ankalazao ny tompo ny taloha, ankalazao ny nahazatra, fa niezaka kosa izy tato ato tao anatin'ny taona vitsivitsy zay namboatra ny asina izay fanampina hira vaovao indray no avaozina ny aingana avy amin'ny ankalazao ka nanjary tonga ny ampy be de be. Itsika protestanta kosa dia nanampy ny hira mahazatra ny FFPM zay voaka tany 5,7 firana io, de nampitsika ny hira fanampiny maro sy ny salamo ho an'ny protestanta FJKM. Efa ezaka be de be zany afaka malala, efa ezaka be de be zany fa izao move mihira la hira isika. Ny fanazavany lay ataontsika hoe James Lyon mpampianatra hymnologie zay rezahantsika teo, de nanazava izy manao hoe tsy tokony adonona fa ny teny hoe qualité, ny teny hoe qualité amin'ny teny frantsay zany dia avy amin'ny teny lateny hoe cal. Ny teny hoe cal zay tsy tokony adonontsika mihitsy, ny dikany hoe cal zany hoe ny teny avian'ny teny hoe qualité na zavatra tsara, adikatsika hoe kalitao, de avy amin'ny teny hoe cal zay midika fangiry firina, midika zavatsarotra, midika zava-manahirana, fiaretana, zavatra lalovana mihitsy aza, souffrance mihitsy, zay dikany teny hoe cal. Ary tsy tokony adonona zany fa miara-dalana amin'ny antsoina hoe qualité ny fangiry firina, ny souffrance, ny fiaretana. Tsy mahatratra qualité zany ianao raha tsy misy zavatra iaretana, souffrance, fangiry firina, mety ho fijaliana mihitsy aby. Zay vao mahazo antsoina hoe kalitao. Ny kalitao zany tsy tratra amina zavatra tamora moraina fotsiny, tsy tratra amina zavatra mora raisina. Ny kalitao zany tsy rarahan'ny kamo, ny kalitao zany tsy rarahan'ny mora tolorana, ny kalitao zany tsy azo mora fotsiny, fa ilana faharetana. Ary de tahak'izay ny hira. Raha toa ka miresaka antsika hoe kalitao ana hira, de indrandray betsaka ny ankizy
mihira de tsy mianatra intsony solfège tsy mianatra intsony solfa fa dia mety hoe noho ny sofina de manao copier-coller de tahak'izay fotsiny ry avako malala de tsy hahatratra ny kalitao mihitsy. Tsy tokony ho adinoantsika zany fa ny hira ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de hira misy kalitao, hira ilana qualité mazava loatra. Ry avako malala kristianitsika mibanjina ny mitanjona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia aokanao zava-dehibe ny hira-pivavahana, ny hira ny finoana, ny hira ny fahatokinan'Andriamanitra. Martin Luther de nanokana mihitsy natsoina hoe Liedpredig amin'ny teny allemand. Natsoina hoe Liedpredig amin'ny teny allemand dia karazana toriteny ankira. Tsika kehitriny manao natsoina hoe toriteny ankira fa tsy de tena toriteny ankira loatra ny ataontsika satria chorale mitsangana de mihira de tsy reny le nataon'ny Luther hoe Liedpredig tsy reny fa lay hoe toriteny ankira de zao lay mpitoriteny anankiray, lay mpitoriteny mihitsy no efa nifehy le votoatin'ilay hira dia efa voafehy, ilay zava-maneno de efa voafehy araky ny tokony ho izy. Zany ry avako malala de zava-dehibe amitsika ny hamerenatsika kristianina aonao zava-dehibe ny antsoina hoe hira. Ny taonjato ny ainatsika tamin'ity taonjato faharoapolo ty dia mahatsiaro sika fa takon'ireo hira toy ny hoe takon'ireo artista ny hira, hoe ny artista ihany mihira, ny olona nomena talenta ihany hira, ekeny zay fa izao ny fiezahana de zava-dehibe mihitsy, ny fiezahana zay le kalina, ny fifikirana zany hoe ny fiaretana dia tena zava-dehibe ahatratraranao ny fahaiza-mihira. Raha toa ka mahatadidy isika ataovy any amin'ny reo ray aman-dreny, reo renibentsika na raibentsika fony nanala ny CESD, nanala CESD na nanala ny CEPE tamin'roa dia nianana antsoina hoe cahier de chant, nianatra ary nadinina mihitsy ny hira tam'izany fotoana zany. Zay mahatonga ny hoe naninona no mahay mihira ny kalany fahiny taloha, raha mihira ataovy hoe nahoana ry Zizise no ry Rakotofiringa tsy fantatro ry Nakarabe Manantsoa, nahoana ny ireny sokajin'olona reny zay zokotsika tany aloha nanana feo zay hafa be mihitsy de satria nanao zava-dehibe ny fifehezana ny antsoina hoe kalitaon'ny hira izy. Afaka malala misaotra masina eto de mampianatra antsika fa zava-dehibe ny hira ary ny mpianatra Jesoa de ny hira. Eto ampamakana afaka malala dia te hitonanao amin'ny lafin-javatra anankiroa de zao raha toa ka mihira isika de inona ny hirantsika zay ambarany hoe tononkirany Mosesy Deutéronomie toko faharoa amby telopolo zay tononkirany Mosesy io sy lay hoe hirany zanak'ondry Apokalipsy toko fahadimy, inona ny hiran'ny fiangonana, inona ny hira tokony eo ambavan'ny mpino rehefa midery izy, rehefa mivavaka izy. Ny voalohany indrindra de zao mihira ny fahalebiazan'ny Andriamanitsika, mihira ny fahalebiazan'Andriamanitra, mihira sy manome voninahitra ny fahatsaran'Andriamanitra. Afaka malala tokony eo ambavatsika zany ny fiderana. Rehefa midera ianao ao anatin'ny fiangonana de tsarovy fa miaina ny fiainana mandrakizay sahady ao amin'ny fiderana no iombona atsika amin'ny fiainana mandrakizay, tsy ao anatin'ny fangatahana. Mihira fangatahanatsika indraindray, mety mihira fibebahanatsika indraindray, mety mihira famelan-kelokotsika indraindray, zany hira ny fiangonana ihany koa, hira zay zava-dehibe tokoa, fa ny hira fiderana ny tena mampiombona atsika amin'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Zay le mahatonga atsika amin'ny tema voalohany hoe avelao reny feonay, hiara-mihira am'ireo olona, ireo arkanjely, ireo anjely, ireo martyra, ireo havana efa nilalànanao, mihira fiderana hoe masina zany hoe lehibe ny Andriamanitra. Fa ny faharoa afaka malala zay manamarika ny tokony hiran'ny fiangonana dia ny fahamarinana sy ny fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy hoe lehibe, tompony hery sy ny fanafana ihany fa Andriamanitra de marina. Andriamanitra de marina, mitsara marina, mitondra marina, tsy miangatra
famindrampo. Zany revako dia tokony ho hirany fiangonana mandrakariva ary rehefa midera sy misaotra an'Andriamanitra isika de midera an'Andriamanitra noho ny fahalebiazany fa midera koa azy noho ny fitondrany fa marina izy, noho ny fitondrany fa tsara izy, tsy miangatra izy. Lay Jesosy Kristy tompo revako malala zay endrika hita maso de ty am'izao tontolo zao nitondra ny fahatsaran'Andriamanitra, nitondra ny fahalebiazan'Andriamanitra ho takatritsika. Lay Jesosy Kristy tompo zay fahamarinana anjaka ao am-potsika ka akamamitsika ny fiderana sy ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika isanandro. Ivavaksika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra tsara ianao, de mideranao zahay, mihira fiderana, mankalaza fa Andriamanitra lehibe sy mahatalantsona ianao ary manjaka mandrakizay. Ao aminao no ahitana ny fitsarana marina. Ianao lay mitsara zao rehetra zao araka lehibe ny famindramponao. Dia izay vahoakanao de miomana ao amin'ny fanjakanao. Mivahiny ety am'izao tontolo zao fa miomana ao amin'ny fanjakanao de ampatsahivinao fa amin'ny alalan'ny teninao fa enao ray mpanjaka mandrakizay. Ny fitondranao sy ny lalanao mahitsy sy marina. Dia tao am'izay tompo anome voninahitra anao, tao am'izay ankasitraka anao, tao am'izao taona vaovao zao ho fiainam-pifaliana ny fiainanay. De manonon'izay Jesoa ho amin'ny tokantrano tsirairay avy ny fifaliana, amin'ny tokantrano tsiray avy ny fiderananao. Dia mitoera tompo ao am-ponay ho fiderananao mandrakariva ny fiainanay isanandro. De mametraka ny tontolo andronay, ny tontolo ny mpiainanay manontolo eo mba ny fahasoavanao mandrakariva zay. Misaotra Jesoa. Amen.